raha misento be amin'ny tantaranareo an'izany satria ohatra malahelo tampoka mieritreritra anazy dia au fait izy ankizy tia mihinana an'ireny paty sedapa sy apollo sy ohatran'izany ireny dia za moa efa mitena anazy foana miora izay ny anarany hoe tandremo fa so dia io ny hoe tsy mahasalama sy ohatran'izany satria tena trop be ny fihinanany an'ilay izy ataoko hoe isan'andro izy tsy maintsy mihinana an'io foana dina amin'izay ny zavatra nitranga à 17 ans fanenanay 18 ans 19 ans izy nanomboka nahazo cancer de sein eto ihany mijery andry mivarotra tsy mivarotra kiza malheureusement kokototsika rehetrarehetra mivaraka ny anay akiny jiro tapaka foana isaky ny amin'ny folo alina dia maraina vonivony Michael, coucou Nji, Pinou Laurel, Manzafone. Merci Kia, tiako be zany atsonareo madame naty zany. Fierté benewa zany efa manana ny taonany sy ny sisa zany. Za zany amin'izao tsy fantatro. Ohatra nisy taona ohatra ny mitomany ho tanora fa amin'izao taonako izao ohatra ny efa ozy hoe aloha amin'izay tena hoe ohatra ny mitomany ary ho lehibe. Zay indray mahazo anahy amin'izao. Surtout amin'izao tsy haiko hoe fazako hoe le izy tsy fantatro. Zay. Dia vizaka be. Nenahy moa zany eo amin'ny masoko foana nenahy tena vizaka voalohany indrindra. Ditanareo za tsisy rida malgré hoe efa trentaine raha sokonjokony fa tsy trentaine mbola jeune akory fa miketrana zao eo amin'ny masoko ny tena misy ridule tsy haiko raha hitanareo. Za mieritreritra hoe le fait an'le mikitikitika le amin'le resaka maquillage io. Zay il faut admettre fa zay mihitsy hoe zay io ny tena marina. Moa zany tokony manao massage aty manao massage resaka ridule manorso coucou aki coucou totsika rehetrarehetra eto aloha za mankasitraka atsika rehetrarehetra fa nisy taminareo ny tena hoe nafinaritra be anao omaly le akizy misy akizy koa aza moa akizy mbola vaovao eto ny akasitrahako indrindra ny Ever Grace abonné mbola vaovao izy fa tena hoe rehefa hoe hitany hoe misy zavatra hafahafa anatin'ny pejy dia masahy izy miaro anti-pejy ity sy ohatran'izany fa saingy hoe taraiky kely le fiarovany satria za efa mibloqueko le olona dia mahafinaritra be anazy amin'ny fihetsika izany. Tadidinareo koa nisy fotoana ihany koa nisy tsy haiko nisy ankizy niteny zavatra hafa tanatin'ny pejy dia sarobidy randriana antenena toka dia niteny tamin'le namaly an'le olona izy. Za moa zany hainareo nitoetrako za zany tsy ao anatin'ny tsy anatin'ny toetrako mamaly olona ohatran'ireny satria za tsy nampianarina an'izany hoe rehefa misy zavatra rehefa mijoro amin'ny zavatra teneninao ianao dia masahy sy miassume hoe mijoro amin'iny tsy mila se justifier ianao fa ho an'izay micomprendre ho an'izay tsy te comprendre dia tsy te comprendre mandrakizay. Za koa tsy afaka miforcer olona hoe tsy maintsy comprendre anahy fa fotsiny hoe misy ahoana re zany misy zavatra kosa rehefa hoe ataonao le izy tiana le fenao manoratra anatin'ny pejy dia efa misy zavatra atao zay efa misy acte zay rehefa hita hoe mirefléter négativité ve dia mbola ho ajanoko ato ihany za ve dia adala à ce point dia nenahy bloqueko dia le izy moa zany mbola nanohy foana le olona dia io moa zany vao anontaniako amin'ny cousinako misy cousinako zay tsy na manambady nivady zany hoe beau-frère-ko ny zodako hitanareo fantatrareo leda amin'ny baria beau-frère-ko iny zany hoe vadin'ny cousinako cousinako io
zanak'olo dadanay sy ny dadany a mpirahalara etapo zay akaiky be ihany zany de le sipa io a le vaniala kely je sais pas quoi machin truc iny a vadina mpanao baolina de tsy haiko mbola hoantaniko en cousinako hoe fantatry indrindra ty satria tsy maintsy hiteny cousinako raha ohatra ka hoe mahafantatra tena olona n'importe be le olona tena n'importe désolé de dire ça fa raha olona manana maha izy azy anazy izy indrindra hoe mivadiny ataontsika hoe mitondra ny réagean'ny malagasy ohatran'izany ahoana zany mitondra ny fierté malagasy ohatran'izany a de zany hoe mendrika ho vadin'olona enfin tsy haiko aloha samy manana ny fomba fiainany koa ny olona de zay le izy fa mampalahelo be ny na fotsiny zany angatahako aminareo hoe za tsy mitalo amin'izaniza hoe tsy maintsy tenenina hoe mety ny zavatra ataoko sûr et certain fa za koa olombelona fa tsy hoe anjely akorony ka hoe tsy maintsy ananofina tsy maintsy hoe mety foana ny zavatra ataoko fa misy kosa nefa ny atao hoe respect ana zavatra ray misy zavatra izay de misy kosa fantatra foana hoe misy commentaire tonga de refléter be négativité be tsy hay hoe inona ny tena tiany tenenao anatin'le izy de le izy mantsy nefa ran'le izy de hoe ohatrany hoe fahazahoako anazy zany satria Evil Grace tsy inona nahita an'le commentaire fa za tsy nijery an'le commentaire atsony ohatrany hoe ny tenenantiny izy zany hoe zavatra teneniko anatin'ny page tsy isy marina mihitsy fa de hoe faly fotsiny azy zany ono manaratsy atsika malagasy inona moa ny tombotsoako raha hoe tena zany tokoa ve ny zavatra ataoko tsy mampahantra anavy izy eto aho manontany anareo tsy mampahantra anavy izy zany raha ohatra hoe tena hoe zay mihitsy ny tena zavatra ataoko au contraire ve tsy zavatra hoe vomaika ve zany atonga na tsy atonga ho akaiza mihitsy amin'ny fiainako le izy azonareo le izy de zay le izy de zay mampalahelo be fa misy moa zany ny olona koa tsy afaka terenao satria misy olona manana mentalité hafahafa ohatran'izany anatin'ny tambajotra misy ny olona catégorisé kokoa hoe comprendre anao izy misy ny olona na tsy manaiky ary izy ny avianao de eo foana le respect misy ny olona vao misy zavatra ray vao mahita hirika kely anovana frustration sy ninona sy ny tsy haiko fa satria madama tsyna tsy haiko hoe inona tsy mahafapo anazy amin'ny fiainany de rafitra izy manao zavatra ohatran'izany mitady opportunité foana zay le izy fa bon de zay ny sorako manokana eto an'ny Evil Grace de misaotra anareo ihany koa be dia be satria be dia be ihany koa ny ankizy tao mitondra positivité tao anatin'ilay live de ny anahy moa zany zay foana no mahatonga ana hoe fa satria tsy nity pejy natokana ho ahoana zany hoe pejy fampianarana ty pejy anampina ny zavatra teneniko rehetra rehefa analyser io zavatra io de efa anampina io fa rehefa ianao mandray an'le izy tsy haiko je sais pas quoi dans ta tête hoe za miseho milay za miseho manambola za miseho zao za miseho manambany gasy za miseho manaratsy gasy za miseho tsy malagasy za miseho mauriciana za miseho tsy haiko ina rehetra de tadidio fa ianao mihitsy efa misy zavatra hafahafa natony lohanao de zay zavatra zay mihitsy tsy ampandrosanao mandrakizay ary zavatra zay no manipule ny olona atsika malagasy foana indrindra mpanao politika zay mahatonga atsika lasa anatin'ny merde totale amizao zay le izy lasa manambola foana ihany fa itsika me mahantra foana ihany eto azao rehefa miresaka de miteny hoe isika za tsy manilika ny tenako hoe ianareo fa miteny azao hoe isika satria za tsy matsapa tena hoe malagasy fa tsy hoe tsy malagasy akory de zay le izy raha hoe olona tia tena tsy teny mihitsy hoe isika
fa mbola tena hoe ianareo raha olona manambony tena tsy teny mihitsy hoe isika fa tena hoe ianareo fa ny olona ohatran'ireny mitady hirika izy idestabilisena anazy za ve efa ataoko hoe efa antitra ity dia mbola hiady amin'olona ohatran'izany zay le izy zany hoe tsy jeune intsony je suis plus jeune moi plus jeune manao sozo hoe coucou aki efa niteneniko teo fonfany coucou fony Rota Moria coucou dia zay le izy dia eto zany zao je m'adresse misadresse any olona izay mitovitovy amin'iny vaniala kely iny satria be dia be ianareo nanohana anazy ihany koa rehefa nijery ihany koa le olona nanohana anazy dia olona mihany ihany manohana anazy normal be zany satria mitovy point de vue zareo mitovy stratégie zareo mitovy fomba fieritreretina mitovy mentalité mitovy mety hoe mitovy fomba fiaina mety hoe mitovy tsy haiko inona normal be dia ozy miantso anareo hoe ioatra ny communauté rehetrarehetra ihany io samy manana ny zavatra tiany ioatra ny communauté rehetrarehetra ihany io samy manana ny ambianceny ohatra ny communauté rehetrarehetra ihany pejiko samy manana ny fomba fijeriny sy ny sisa fa rehefa miaraka ny olona ray dia mitovy minoana anareo iakiaki vony fanantena vony moa zany efa namako efa ela be rota finiavana rehetrarehetra nareo izay micommente io dia mitovy fomba fijery amiko izay mahatonga antsika miaraka eto zay le izy dia ianao rehefa tsy anatin'ny fomba fijerinay ianao rehefa tsy mitovy amin'ny fomba fijerinay ianao aza mandany andro aza manambany tena manoratra anatin'ny pejinay fa fandanimbola fotsiny sy fandanimpotoana pour rien le izy zay mazava angamba izany teniko izany satria ny anao jereny communauté anao ataovy mahafinaritra namanao ampino nareo mitovy fomba fijery ataovy izay mampafinaritra amin'ny fiainanareo any fiainan'ity mandalo fotsiny any ety zay le izy fiainan'ity mandalo fotsiny ity dia ataovy izay mampafinaritra fa aza mandany fotoana ho anahy satria za tsy hampandroso ny fiainanao mihitsy za tsy hanome zavatra ho anao hoe toka dia ampiova be ny fiainanao za tsy afaka ny hanome miliaranao za tsy filohampirenena za tsy minisitry ny jiro sy rano ka afaka hiteny hoe avereno amin'ny loany ny jiro fa tsy afaka miasa ny malagasy dikan'izay fandanimpotoana pourien nanaovanao andreny zavatra reny omaly ry vaniala kely fa dia izay le izy tsy ho an'ny vaniala kely zany tiako tenena zany fa ho antsika rehetrarehetra izay manana an'izay fomba fisainan'izay dia izay ampahamatorana ny tenenako an'izany namony respe ina moa misy teny malagasy tafika zay indray sady no fond de teint fa sao dia taraiky ampanajana ny tenenako an'izany ampamatorana ny tenenako an'izany fa rehefa tsy tia fotsiny ianao ny zavatra ataonay ato dia pa fotsiny ianao raha ohatra hoe miinsiste ianao dia tena bloquenay dikan'ilay hoe bloque izahay tsy mitovy aminao mihitsy izahay tsy ampitovy ny tenanay aminao satria tsy kaza samy hafa be tsy misy miteny mihitsy anatin'izany hoe rehefa manao an'izany izahay dia manambony tena na manambany tena matoa izahay manao an'izay dia izay tsy mitovy aminao zay le izy fa ianao mandray azy ohatran'izay dikan'izay ianao mihitsy manana complexe ao anatin'ny sainao ao hoe mety ianao mihitsy ny zatra efa isaky ny mahita olona mba hoe tafan'ny fiainana sy ohatran'izany koa dia mahatsapa tena be ianao hoe vombany zay le izy donc tadidio fa misy problème ianao zany zay le izy zay fotsiny tiako tenenina dia manahoana ny quartier bambou zany moa aty akaiky ny Saint-Martin akaiky ny Saint-Martin bambou dia avy eo Cascavel mafapana ihany lo mafapana ny quartier amin'ny bambou aty efa netsena tao amin'ny Winners à bambou izahay Winners ça va aloha ça va satria matetika ny ankabeazany
olona mipetraka Pambo dia enfin misy mélange ihany a fa ny ankabeazany moa zany créole dia fa izy toerana somary mafapana kely am'le hitanareo le ambiance bakarta somary ohatrohatran'izay ny quartier am Pambo enfin pour dire sincèrement hein Cascavel koa ohatran'izay na ataoko raha hoe misy morcellement dia ohatrohatran'izay ny quartier hoe hitako hoe milamindamina raha ohatra ka hoe tady zavatra mba hoe metimety nareo samy manana ny tiany koa nefa io a fa ohatrany hoe za zao a efa zatra hoe milamina dia ny raha za manokana raha amin'iny partie iny dia aleoko partie Antamarin satria partie Antamarin milamindamina zay fa malheureusement partie Antamarin lafolafo Cascavel koa mbola ohatrohatran'ny izay le niteneniko anareo zay ihany dia sécurité koa ohatrohatran'izay somary cité raha vao miteny aty hoe cité dia efa tonga dia fantatry ny olona aty hoe cité zany somary mamaimay zany zay my Pambo fa ahoana aky manana havana anganareo sa mitady terrain apparemment terrain en Pambo ao a mbola mora tsy haiko hoe zay ve ny antony koa mamora anazy dia ny hofatrano ihany koa satria tsy dia lafo loatra satria nisy fotoana niantsena tao amin'ny Universa Pambo nahita malagasy be dia be zany hoe azoazo zany le izy fa raha ohatra hoe efa zatra ny bakarta sy ohatran'izany za manokana zao za efa zatra ny antanety be masoandro somary bakarta zay dia ambiance ohatran'ireny ihany le izy fa fotsiny hoe misy insécurité aza mampidina ny anty positif amin'izay olona negativa rehetra zao aky miroso mandroso foana fa ny sasany tsy maintsy kritika ireny le olona tsy misy atao afa-tsy mitsikera ny hafa courage foana le izy aloha za aloha efa zatra ny herivony za efa zatra satria tsy voazay izy en plus de ça le izy tsy hoe zavatra méchant be any nataony mbola zavatra mbola ataoko hoe mbola zavatra tsisy dikany aloha le niteneny nomaly tsy mbola le hoe à ce point hoe mandeha manopa sy ohatran'izany satria amiko le à ce point tena manopa efa grave be mbola tsy zay le izy fa fotsiny hoe ampahafantarina ararotiko fotsiny nisy an'izay zavatra ay ampahafantarina ho an'ny hafa izay vaovao ka hoe tsy mitovy fomba fisainana amiko tsy mitovy fijery amiko tsy mitovy filinina amiko en tout cas dia eto dia efa direct amin'ny teny rehefa tsy azoazonao fotsiny tout court dia aza mandany fotoana pour rien zay zavatra hafa atao zay apiditra ny vola ao an-tranonao atao zay ampanakarenanao atao zay atafitan'ny zanakao atao raha efa mananjanaka zay atafitan'ny fianakavianao atao rehefa manana fianakaviana raha mbola velondray aman-dreny dia ataovy zay mampafinaritra ny dada sy neny fa aza mandany andro amina za zay tsy hitondra inona ho anao fa hitondra apisy lagy anao satria tsy tianao ny zavatra ataoko ianao ihany ne mitady problème zay le izy alalonga ianao ihany mitady problème any tenanao dia avy eo ianao mihitsy le manome tsiny olona hoe fa satria no ihanina dia tsy mety fa satria izany nisy namisavy non tsy nisy namisavy ianao fa ianao ihany mitondra négativité ny vatanao zay le izy dia mahasositra amin'ny zavatra ohatran'ireny tadidio fa rehefa trop loatra ny zavatra ataonareo aman'olona iny olona izay anaovanareo zavatra iny tsy maintsy anana alahelo iny dia tadidio fa mizaka alahelon'olona zany tsy moro zany ary reny mihitsy le avy eo le mampitotongana ny fiainan'olona iray dia tsy mahalasa lavitra olona iray zany mihitsy tadidio zany donc tsy mitady trano fa tena sahirana ery dia any misy trano tsara kely nefa ilay Pambo tsy mbola ka zay le izy au fait ny partie en Pambo sy Cascavel mbola toerana mbola azo lazaina hoe mbola malalaka ihany le izy dia BTB fantatro mihitsy BTB fa izy fotsiny quartier somary ohatrohatran'izay zany efa fantatrareo zany ohatroana le quartier en Pambo fa ny olona enfin za moa mahita ny olona hitako hoe mahafinaritra ny olona ny voisin sy ohatran'izany ny fahitako anazy satria zay le izy fa fotsiny hoe tena hoe raha ohatra hoe amin'ny alina ohatra hoe sendra mondy amin'ny alina sy ohatran'izany dia somary insécurité kely
dia mila izay fotsiny izy. Izay fotsiny. Nahita malagasy mihitsy andray andro izay tao amin'ny tsena tao amin'ny bambo dia ozy mivady hoe angao aloha izy misy malagasy koa aty. Satria ny fahitanay malagasy betsaka dia Quatre Bornes, Rosile dia Beaubassin. Ireo toerana anankitelo ireo tena feno hiboka malagasy aty Maurice. Hiboka tena hiboka tena hiboka. Hiboka be. Je t'en prie Akia. Prince misaotra foana amin'izao. Je t'en prie. Dia izay le izy dia farany nitenenako an'izay. Allo tsy ataontsika farany fa za aloha miteny foana raha mbola matsiaro miteny fa satria za kosa rotiny amin'ny peto satria za tsy tiako ny aboneako ahita ny negativité anareo zareo koa ane mba olona mba miady amin'ny fiainany tsy nareo ihany akory manana problème fa manana problème daholo izay rehetra fa za mifana merde fotsiny izay le izy izay izany na tia izany rehefa miteny direct izay. Dia za sarotiny amin'ny petsiko dia za kosa tsy za ataoko hoe mety tsy mampaninana anahy le izy fa ozy hoe imezako fotsiny satria le tamin'ny maly iny dia zao hoe avindray dia volisany dia fa le izy hitako hoe migene any abone hafa ihany mahita zavatra commentaire ohatran'ireny izay. Dia za kosa sarotiny amin'ity pejy ity satria tsy za rery akory ny ato, tsy za rery ny un abonné mitatatata ato fa misy 30 000 izahay ato. Izay. Bonjour, inona miresaka misy astuce manadio tarehy ve azafady? Astuce manadio tarehy. Ngeza be zany astuce manadio tarehy zany, manadio tarehy amin'ny inona ki inona le hodiovina tache ve sa mony sa inona. Za moa zany tsy dia tena manao resaka astuce momba na tarehy loatra satria tsy mbola en mesure ny partage anareo an'izany fa rehefa tonga ny andro rehefa hatray rehefa dans je sais pas combien de temps rehefa ozy nareo hoe ve zao ny fianarana nataondry dia amin'izay avo afaka miconseiller anareo mahakasika an'izany resaka izany fa amin'izao aloha mbola tsy afaka afaka nafarana boly inona ry andro tiana inona indray zany ny anafarana inona. Tena manao antiserna be mihitsy satria ny tarehako ny masoko milentika be teo hitanareo teo milentika be masoko dia manao antiserna be Zay. Ka fotoana mihitsy anaovana makiazy satria dia tia makiazy tena izy rehefa tonga ny amin'ny 6 alina rehefa vita ny asako dia hoe soriny. Dommage le izy tsy afaka nentina ina moa izy ity, tsy afaka nentina naharitraritra tache brune. Hoe manala tache brune ve? Mila fantatra aloha hoe inona ny anton'ilay tache brune. Au fait ny tarehy reto mitovy amin'ny volo ihany au fait nareo ohatra hoe marary ny volonareo tapatapaka sy vakivaky foana ny volonareo tsy fantatrareo mihitsy fa maninona ary tsy volo ity ny tapatapaka sy vakivaky dia tsy maintsy atao ny diagnostika hoe inona ny anton'ilay izy, inona ny anton'izay le hodi-dohanareo ve ny salama sa ny routine anareo ve ny tsy mety ohatran'izay ihany koa ny tarehy. Mila jerena. Donc du coup zany le fanaovana an'izay astuce zay somary compliqué ihany le izy satria tsy afaka globalisena ho fehezina anatin'ny fanazavana vita anatin'ny 15 minutes zany zavatra izany. Azonareo ve ny tiako tenenina fa zavatra tena ngeza be. Mila fantatra zany sao dia marary aty ihany koa ny antony mahatonga anao misy tache brune sa hoe nisy produit nampiasainao dia nampisy an'izay tache brune zay ianao
mila fantarina daholo izany rehetrarehetra izany. Zay ohatran'izao ny ana fomba fikamofleko an'io ambany maso io. Amin'izay izy mba kamofle tsara. Dia ny ambiny ataoko amin'ny pinceau. Samy hafa be ny rendu ana houppette sy ny pinceau. Samy hafa be ny pinceau zany izy ohatran'ny somary manaparitaka kokoa fa ny houppette izy somary misy concentration de produit kokoa. Zay no mahasamy hafa azy. Tanjona foana fa zao dia raraka eo amin'ity fotsifotsy mitsopika be ity. Nisy taona tsy haiko tsy tadidiko izay tamin'ny oviana, tara io nanao heureusement fa tsy fotsifotsy ilay akanjo, niraraka teo ambonin'ny akanjoko ny fond de teint. Nareo mahafantatra fa ny fond de teint raha vao miraraka ambonina akanjo dia efa baibay ny dikan'izay fa ny tasiny iny tsy miala mihitsy iny raha tsy hoe tsy haiko hoe atao hoe iny. Coucou Lanto. Ay ve patipolita. Za ke tsy dia mihinana loatra an'ireny anie za apparemment zany. Enfin, be dia be ny olona ny vadiko aza miteny hoe aza dia tsy mihinan-kinana an'ireny loatra fa cancérigène ireny zavatra ireny. Dia za tena rehefa ohatra ka taloha tena fanaoko mihitsy rehefa ohatra hoe tsy tafahandro sakafo dia za mbola nihinan-kinana paty sy ohatran'izany matetika ireny dia manao Apollo ka aty Apollo tena feno satria Apollo produit mauriciana tsiny sady mora be koa ilay izy dia ina moa izy ity dia mihinana Apollo sy ohatran'izany foana dia bedin'ilay vadika hoe aza dia mizatra an'io fa tsy mety zavatra ohatran'izany. Dia effectivement misy ankizy namako izay namako be izay mbola zandriko be mihitsy izy satria à l'époque j'avais quel âge? À l'époque j'avais 25 ans, elle avait encore 18 ans, ça 17 ans tsy tadidiko fa tafiaraka amin'iray filinina be izay dia izy koa matotra be dia malgré an'izy hoe mbola hoe adolatsy fa tokoa dia efa matotra be miaraka amiko. Dia au fait tantarako anareo any satria izy moa efa maty. Dia raha misento be aminy tantara anareo an'izany satria ohatra malahelo tampoka mieritreritra anazy. Dia au fait izy ankizy tia mihinana an'ireny paty sedapa sy Apollo sy ohatran'izany ireny. Dia za moa efa miteny anazy foana miora izay ny anarany hoe tandremo fa so dia io ny hoe tsy mahasalama sy ohatran'izany satria tena trop be ny fihinanany an'ilay izy. Ataoko hoe isan'andro izy tsy maintsy mihinana an'io foana. Dina amin'izay ny zavatra nitranga. À 17 ans fanenanay 18 ans 19 ans izy nanomboka nahazo cancer de sein. Zay ilay izy cancer de sein. Dia tadidiko tsara mihitsy izy tamin'izay tena déprimé be mihitsy izy tamin'izay hoe tena tenenana mihitsy hoe za ve kirtina mbola tanora kely ohatran'izao dia efa ohatran'izany sahady je sais pas quoi dia tadidiko tsara mihitsy ato anaty bus zay roa fampiresaka an'izany zavatra any. Dia ozy anantso anazy hoe aza mi se focaliser an'izany ry aza mieritreritra zavatra ratsy ohatran'izany fa zay mihitsy no tokony hiprofitena dia andaontsika hiprofita tsara aiza ny tindry ale ahoana andaontsika anao profona sy ohatran'izany. Dia au fait dia avy eo dia nandeha mo fotoana dia ohatra ny hitanareo rehefa ilay mpinamana ohatran'ireny rehefa samy manana ny fiainany amin'izay dia somary tsy dia mifampiona sy ohatran'izany intsony. Dia taty aoriana amin'izay ny fanenany farany tena efa ela be tadidiko dia parazara sy nafantatra satria tsisy nampilaza tsisy niteny fa tao anatin'ny Facebook nisy ankizy niteny hoe maty ny anki miory dia zay hoe dia zay ilay izy resaka cancer.
resaka cancer le izy de za miteny anareo foana hoe mitandrema foana amin'io resaka mipatipaty sy ny sisa sy ny zavatra kisosono io fa raha mihinana zany de mihinana le izy mety hoe tsy fréquence hoe be dia be loatra fa tsy indraindray de rehefa avy mihinana an'ireny zavatra ireny de mihinana zavatra midégager anazy midégager ny produit toxine rehetra ohatra hoe ny thé vert nina ihany koa satria sono zareo zay no mahatonga zareo tsy tratra mihitsy satria zareo mpisotro dité de zay soso manao sady ratsy tenenina ny olona manao zavatra tsy mety ane de heverina fa tena tsara be le atao de tuizy en faune na tsy eto manaparitaka izy manaparitaka en négatif de ka zay le izy de na zany hitanareo ny olona ohatran'ireny miverina kely amin'le olona teo ako au fait zany le izy raha ohatra hoe za tia tena de ny olona ohatran'ireny tena teneniko anareo fa tena hoe satria izy tena tsy mampiontsina ny fianako a tsy mampa hoe nisy nomaly ve de hoe toka de hoe nampanjavina tsy haiko volako tao anatin'ny banque sa inona non tsisy tsy ahoana zany hoe tsy ny affecté inina tamin'izany dikan'izay pas la peine reny olona reny jirena akory za zany hitanareo efa hoe à un certain âge i comprendre an'izany nareo morambola tsy mitovy taona amiko fa rehefa hitanareo hoe trentaine efa manombonomboka aty amin'ny 35 34 35 nareo de efa matsapa an'izay zavatra hoe rehefa tonga eo amin'ny âge io nareo de ozy nareo hoe tena c'est plus la peine de dépenser son temps avec des gens comme ça zay le izy satria eo amin'izay ianao vao tena le mijery ny zavatra rehetrarehetra hoe miconstruire ny tena avenir anao ianao zay zavatra ataonao eo de mijanonao anao mandrapaha-antitra sy ohatran'izany de plus la peine ianao dépenser énergie sy ny sisa amin'ny olona ohatran'izay raha za manokana de za tena hitako mihitsy ny commentaire nataony tamin'ny malta anatin'ny live iny fa nodiko tsy hita izy azonareo na zarany tsy niosa mihitsy satria raha ohatra ka hoe nahita les commentaires de ohatra ka hoe niosa tamin'iny de tokoa de affecté be tamin'iny de hoe tena misy ny olona tena ohatra tena mahasosotra mihitsy zao tsy onazony zany tsony tena tsy onazony zany tsony fa tena n'ignoreko le izy de nisy abonné ray tamitsika tato anatin'ny page saika maly anazy fa nenany efa tonga aloha nefa mibloqueko izy de zay moa zany nena hoe raha ohatra hoe tia tena de avelako foana misy négativité anatin'ity page ity fa lasa manjary mivoana le page hoe lasa tsy anatin'le principe atsony hoe fizarana zavatra mahasoa sy fizarana zavatra positif fa lasa zavatra sauvagerie sy resaka fanariany olona frustration peze de zay zavatra nefany tsy tiako zay zavatra satria za koa mba miezaka eo amin'ny placenareo rehetrarehetrarehetra zay mijery ana fa satria za koa raha ohatra ka hoe mahita pezin'olona ka mahita sauvagerie opa sy ny sisa mijery commentaire ohatran'izany de mazava ho azy fa lasa misy impact amiko le izy lasa misy négativité be manoloana ana eo de na zavatra ataoko raha misy influence an'iny zavatra iny ny resaka réseaux sociaux mantsy amin'izao fotoana izao de tena mampisy influence be mihitsy jusqu'à 90% ny toetra atsika sy ny réaction atsika zay le izy de zay mahatonga na sarotony satria fantatro zay réalité zay le izy zany eto zany tsy misy hoe izy ny diso izy ny mety izy manao mety izy tsy manao tsy mety fa nena fotsiny hoe une chose hoe rehefa tsy mifanaraka rehefa tsy fanaraka amiko ny fomba fijerinao rehefa tsy tianao zavatra teneniko rehefa tsy mitovy ny fomba fijerintsika rehefa tsy mitovy ny fomba fiainatsika rehefa tsy mitovy ny fomba filazantsika zavatra rehefa misy ny tsy fitoviana amin'izay fotoana zay pas la peine manao zavatra ohatran'izany fa tsy zarery ny anaovanao andeha izy fa ny olona rehetrarehetra zay mijery ato dikan'izay tsy olona ray ihany nosombainao anatin'izay fa olona be dia be nosombainao de ça je ne permets pas hoe olona ray ve ny négatif de ho lasa be dia be ny simba anatin'izay non pas du tout satria za tsy tia tena ohatranao izay nanao an'izay zavatra zay le izy zay mahatonga anahako miteny eto satria fantatro hoe misy olona tena ary za mino tena mino zay no mahatonga ny matetika hitanareo misy tony ty petsy ty
tsy tena vrai japonais no mijery fa misy tena mikendry fotsiny hoe endrasantsika io na ty io miteny zavatra fa afy eo fa toka de intsika toka de manararotra be intsika ataontsika ohatran'izao indray io indray manaratsy gasy indray io indray zao indray de zay le izy azonareo de zay le izy eto zany tsisy hoe iza manao mety iza tsy manao tsy mety zay nitaoko anareo tsika ane tsy anatin'ny fitsarana eto hoe mofa tsika anaty fitsarana non tsy anaty fitsarana tsika izany coupable izany tsy coupable tsy anatin'ny fitsarana tsika rakiza on va pas jouer les polices voleurs on va pas jouer les polices voleurs hein? On va pas jouer les polices voleurs araka ny teniko anareo ny olona ihany koa samy manana ny tsy misy parfait eto amin'ity tany ity justement amiko manokana rehefa mipejy iray hoe tena rehefa tena hita hoe na ny fomba fanaovany live sy ny sisa tena mirefléter réalité amiko zany ary ny tena tsara toy izay le hoe mody manao fiainana parfait be de rehefa tena amin'ny andavanandro mpianana iny olona anatin'ny live misarika be fa rehefa andavanandro kizita mbelona be sady zay le izy ary be de be manao an'izany resaka an'izany tsika be de be manao an'izany tena be de be manao an'izany anatin'ny live zareo tena hoe tena hoe je sais pas quoi enfin izy koa moa tsy fanomezantsiny satria mety hoe pejy iasany zareo le izy ko izy ve de andeha ampiseho ny toetra ratsiny amin'ny client io tsy daiky izy de zay le izy fa ity pejy ity moa zany tsy pejy fanaovana dokam-barotra ity ka zay mahatonga ana hoe moi je m'en fous fa rehefa misy zavatra hitako kosa de tsy maintsy miteny akony de zay sarotiny ihany kosa aloha za le zavatra andresahako anareo maliny satria le izy kosa ne tsy zavatra anankiray ne hoa le izy ozy hoe mety hoe coïncidence fa zavatra toka de rehetra mihitsy de vous avez jusqu'à ce point za efa tia Maurice fa tsy any Madagasikara mbola jirena ihany koa ny zavatra ataoko fa manino tsy mitovy ane peuple mauricianina sy ny peuple malagasy za zao ohatra raha ohatra ka hoe hanao business ako amin'ny Madagasikara tena mihinana an'tia satria tsy andeha satria malagasy fantatro hoe situation mbola malagasy tsy anatin'izany anao lissage de je sais pas combien de mille ariary zany zay li tsy maintsy mazava ho azy tsy maintsy hanova business ako io miankina amin'ny client cible anao sy ny toerana misy anao ihany koa io fa tsy rehefa mahita zavatra ray de hoe ay mandeha zany matoa izy manao an'ity non